Alleluia. Falina lehibe no iarabako antsika mianakavy amin'ity tombonandro mahafinaritra ity androany ity takariva mahafinaritra ity dia iarabantsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra ato anatin'ny fandarana misan-drata isika ary dia falindrata fiaraka aminareo faly be indray androany tonga eto iara hivavaka iaraka hanandratra an'Andriamanitra iteran'Andriamanitra hanome voninahitra hitsaoka hifaly dia iarabantsika rehetra samy hita iny Tompo bao sabata olo tsika rehetrarehetra ary isaorantsika n'Andriamanitra indray ny fahatongavantsika eto androany andiavantsika n'ity andro anankiray izay notendren'Andriamanitra ity. Alleluia. Tsy mba olombelona manko nanendry an'izy ity fa Jehova ny avana malala. Ny ataontsika dia ny miditra ao fotsiny ihany, ny manaraka fotsiny ihany. Fa Andriamanitra nefa nanendry an'ity andro ity hatrany am-boalohany. Hidirantsika koa izy ity ary amin'ny fifaliana no hidirantsika eto androany. Amin'ny fiderana sy ny fanandratana, tsy amin'ny ranomaso no hidirantsika eto. Adinoy aloha ny alahelo, adinoy aloha ny olana, na dia ao anatin'ny fotoana fitsomonja aza. Andaontsika hifantoka, hibanjina an'Andriamanitra. Fa ninina olanao, ninina zavatra eo amin'ny fiainantsika, dia tsy azontsika adinoina fa mbola nisy zavatra koa tao nataon'Andriamanitra. Ary raha ny olantsika mety ataoko 50 kilao, ry havana malala, Andriamanitra nanao zavatra taminao tsy 50 kilao no nomeny anao. Tsy 50 kilao no nomeny antsika, fa mihoatra lavitra noho izany. Raha mitovy tantana, mitovy lanja amin'ny olana ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, dia tsisy mivavaka teto tsika. Satria kivitsika, dia mety reraka tsika dia niteny hoe ohatran'ny tsy resiko mihitsy Andriamanitra ity olana ity. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika ravana dia mihoatra lavitra. Betsaka lavitra, manandanja lavitra ry havana malala. Ary izany mahatonga antsika eto androany, anisan'ny zavatra singa anankiray eo amin'ny fiainana, ny olana sy ny aretina sy ny zavatra mitranga. Fa ny ny fiainana manontolo dia Andriamanitra daholo no mampihodina an'io. Araka ny torotentsika tamin'ny herinandro iny ry havana, fa miara-miasa tokoa ary voatendrin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainanao. Tamin'ny herinandro iny mety nisy zavatra niseho tsy nampoizinao mihitsy tamin'ny herinandro iny. Mety zavatra tsara, mety zavatra mety ratsy, mety mahafaly, mety zavatra tsy dia mahafaly. Fa zao fotsiny ny zavatra ataovy ao an-tsainao, ninina nitranga, dia fandaminan'Andriamanitra daholo ireny rehetrarehetra ireny. Raha tsara ny fiainanao androany, efa nisy ratsy aloha teo alohany iny. Ny alohavana zavatra ohatry ny hafahafa, fa avy eo mihatsara. Raha mbola roa somary ohatry ny ratsy, dia fantaro fa Andriamanitra dia mikendry ny farany, ka tsy ho diso ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika androany dia andao hibanjina, fa Andriamanitra tsara loatra ny Andriamanitsika io ry havana malala. Tsy mahay manao zavatra ratsy io. Matetika ny olona no miteny manao hoe izao angamba ny anjara nomen'Andriamanitra dia ekeko, na dia fiainana efa tena ao anatina fahampitehana sy faharavana azy, dia mbola ozy ihany ny olona hoe izao mihitsy ny anjara omen'Andriamanitra dia manaika. Tsy ry havana malala, Andriamanitra tsy manome anao anjara tahaka an'izany, fa ny anjara omen'Andriamanitra antsika dia tsara, fa ny devoly no miandry antsika kendri-toana ka te hanome antsika. Ny goblima mipiraikiraiky ny tenin'Andriamanitra mitondra fahampitehana ary dia sotroina hatramin'ny fakany izany ary dia mangidy ny fiainan'ny olona. Fa Andriamanitra raha manome anao tsy goblima mipiraikiraiky no omeny antsika, fa Davida dia tena laza manao hoe ny kapokako dia feno. Eny tokoa, fa soavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Tsy manome antsika kapoka mangidy tsony Andriamanitra. Rehefa nanome an'izany an'i Jesosy izy dia ny antsika efa tsy kapoka mangidy, fa tena kapoka feno ny fahasoavany sy ny fahatsarany ry havana malala. Dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Namindrana fotsika reto mahatontsika tonga eto androany. Tsy misy na dia olona ray aza velona eto ambonin'ny tany eto ka tsy namindran'Andriamanitra fo. Na ny olona mpaniratsira, na ny olona mety mamono olona amin'izao fotoana izao, ny olona vonono mety maty, fa izy mbola velona satria mbola miaina amin'ny famindram-pon'Andriamanitra ireny olona ireny. Dia misaotra an'Andriamanitra ry havana malala. Saotranao izay Jesosy, voninahitra ny eo anao irery ihany. Mankasitraka Jehova noho ny fahatsaranao sy ny fitiavanao.
velonaina tokoa izay androany no ny herinao, velonaina tokoa izay androany satria no velominao reriany Andriamanitra. Ianao mihitsy namelona anay Jesosy, raha tsy nihetsika teo amin'ny fiainanay ianao maly, raha tsy nivavaka ao anay ianao maly dia maty izay androany, raha tsy namindra fo taminay ianao maly dia maty izay tamin'ny alina. Fa mbola famindram-ponao mihetsika isan'andro isan'andro, miavao isan'minitra isa-tsekondra no hahavelomanay amin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao izay Jehovah, tonga eto anatrihanao indray izay androany amin'ny fandoliana sy ny fiankofana nidiranay ao anatin'izao andro fitsaranay izao, hametrahanay anao ambony indrindra eo amin'ny loha laharana amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra, amin'ny fiankofana tanteraka sy ny fisaorana, fanangatana sy fiterana nidiranay eto anatrihanao Jesosy. Meteza indray ianao hianatrika n'izao fotoana izao eto androany, aoka ny fanatrihanao hidina eto androany Jesosy malala.
raha nisy ireny mpianakaviana iray narary mafy dia teo ambavahoana ny fahafatesana nandritra ny ray volana tsy nahatsiaro teny na misy inona na tsisy ninina azo natao intsony fa dia fitondranam-bavaka sisany natao. Betsaka ny mpanompon'Andriamanitra tonga nitondram-bavaka azy Samaraina ary efa ho teo amin'ny 20 isasy izany. Fa nahazo fankasitrahana avy amin'ny zanak'ilay marara satria isika teto ihany koa dia nitondram-bavaka ary isaorana antsika rehetrarehetra eto amin'ny fandaharana izany. Nahazo fankasitrahana avy aminy ary hitako hoe nahery izy noho ny vavaka rehetra izay natao. Tsy mba hita sotra tamin'ny feoany tamin'ny telefona fa kivy izy. Nikivy ny zanany fa dia hoy izy tamiko hoe misaotra anao sy anareo rehetra izay nitondram-bavaka fa raha tsy izay dia mbola nijaly teo foana mama. Ary na izay koa aza efa tsy nahery fa soa ihany fa nitondram-bavaka ianao. Zaho moa no nitondram-bavaka azy. 2 andro ny sesy tao aoriana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ka ny vavaka izay nataoko dia nangataka famelan-keloka sy nitondra fibebahana ho solotena ny marary ary nanao hoe mamela azy raha eo diovy amin'ny ranao izy Jesosy. Aoka ho sitraponao no tanteraka. Raha mbola ho sitranonao izy dia hareny faingana tsy misy zava-magaga tsy hainao atao. Koa ny zavaniseho moa dia efa tsy namana izy fa dia nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny zanany fa nahay ny olona sy mbola nahatsiaro nankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra nitondram-bavaka ny reniny. Haleluia. Amen. Tahin Jesosy daholo isika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana misandrata ary ao anatin'izao fandarana izao dia temba hijoro vavolombelona izao ry havana fa nanao zava-mahagaga tamiko Jehova dia tiako isaorana sy hiderana azy izany. Zaho izany nieritreritra hoe eo ambanimbany ny karamako amin'ity volana ity satria nisy andro iray izay izaho tokony niasa nefa tsy nijery tsara ny programako izaho dia tsy nandeha tsotro izao. Nefa tsy nahalala akory dia bedy kely aloha tamin'izay. Dia avy eo indray teraka ny zoko dia tsy niasa fa nifidy nitaizany zanany 2 izy lasa tany amin'ny hopitaly. Dia izany hoe 2 andro izany izany nanapaka tamin'ity. Dia efa nivonona ny saiko hoe tsy kivy ianao fa handray vola kely aloha amin'ity volana ity. Kanjo akory ny agagapa raha nijery ny vola karamako tonga tao amin'ny compte bancaire-ko izaho fa nitombo 630 € mihoatra ny karamako salaire de base ko aza ilay izy. Tena hoe lehibe sady mitady Jehova ry havana faly ny foko ary mankalaza amin'ny Jehova Andriamanitra malalako. Misaotra betsaka zoky ny amin'ny fitariana anay voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluia. Amen. Zaho koa ry havana malala loatra ihany koa amin'ny Jehova volombelona ato anatin'izao fandaharana izao satria dia hanome voninahitra an'Andriamanitra moa ny tanjony eto ry havana. Dia faliko izaho amin'ny Jehova volombelona aminareo androany. Ny zanakay ry havana malala ifinoana dia faly be mihitsy izy avy any am-pianarana satria nahazo cadeau izy. Nahazo cadeau izy ary ny cadeau azony dia satria hono izy manana meilleur comportement indrindra ao am-pianarana. Tsara indrindra tamin'ny fitondran-tena ary dia nahazo cadeau. Mbola mahaiko ary anisan'ny meilleur élève ihany koa izany zanaka izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra satria tena mitahantsika Jehova. Misy vokatra hatrany amin'ny zanakitsika lengerafana ny fanompontsika an'Andriamanitra. Tsara Andriamanitra ry havana malala. Ndaontsika hanompo azy, ndaontsika hidera azy fa mendrika ny fiderana tokoa izy ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Haleluia. Fakapanay zay misarikianay amin'ny ratsayo miditraditra rindrarindrako ndraindray
zao tsy mahatsiaro anao na dia izany aza tsy mahafoiay anao fa fainapoatrany no lasetrinao izany manoina ny fo fa soarana sensilany na dia mitombonandro azonay isanandro ka hoiao e misaotranao izahay iray fianao tsy mbana ny fikay mitera sy mankalazanao lehibe tokony fa mitamponao miditry irena satria ianao lay fitiavanao lay fitiavanao Mianaranao zahazanakao zao dia zao anaratianao tikodradradradraina mafy mianaranao rainaio lay afo lay pahay tiaky miadina amizao fitorirako zao tontolo izao tena fitiavanao Andriamanitra anao ambadiky ny zavatra rehetra hijoroana efafolom-belona eto androany fitiavanao reny rehetra reny ataonay ahoana tokoa no tsy sotranao ary marina mihitsy zany izany Jehovah'Andriamanitra fa tianay ho tratratratraina mafy reny zao tontolo zao le anaranao satria ianao angeny miasa eo amin'ny fiainanay Jehovah ianao rery ihany iny mba manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay Jehovah'Andriamanitra iza moa mba nianteranay teto Jesosy angamo Andriamanitra nisy nanaramaso ny zanakay tany am-pianarana ka niteny tamin'izy ireo foana hoe endre tsara fa ianao nanaraka azy reny tany ngamo Andriamanitra nisy nanaramaso ny patron anay ka nibaiko azy reny ka nangataka tamin'izy reny hoe omeo anay ny karama ohatran'izao fa ianao Andriamanitra ny asa tany ambadika tany Jesosy misaotra anao any amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra misaotra satria tena tsapanay fa na dia ny fahagagana sy ny fahalombavaka azy
dia tena hanina sahaza ho anay ireny Andriamanitra. Omena ny sahaza anay izay tsy amin'ny sakafo ara-nofo ihany Jehovah, tsy amin'ny vary sy ny laoka sy ny sakafo ara-nofo Jehovah Andriamanitra. Tsy izany ihany Jesosy, fa ny zavatra rehetra mihitsy dia tanteraka aminay. Fa raha tenenao manao hoe angatao ny hanina sahaza, raha nampianatra anay ianao manao hoe mangatao ny hanina sahaza Jehovah, dia tena hanina sahaza ho anay tokoa no nomena ho anay. Hatramin'ny sakafo nohanina ka hatramin'ny tenin'Andriamanitra izay nindrenesinay teto nandritry ny herinandro anie Andriamanitra, sakafo sahaza anay angereny Jehovah. Nisy fotoana izay teto mety kivy, mety reraka ny ady, misy soratana tokantrano tany teny efa kivy sy ny reraka Jesosy fa noho ny sakafo sahaza izay nomenao dia nanangana ny sambatan'olona indray ianao, nanangana ny fanantenana ianao, nanangana ny fahasalamana ianao, nanangana ny fiainan'ny olona ianao Jesosy, satria sakafo sahaza nomenao anay reny rehetra reny Jehovah Andriamanitra. Dia tahaka ny manavy any an-danitra nidina ho an'ny zanak'Israely ka ampy ny veloman'izy ireo tany amin'ny tany efitra, nahavelona an'izy ireo, ampy ny otrikaina rehetra izay niainan'izy ireo tany amin'ny tany efitra. Dia tahaka izany ihany koa Jehovah Andriamanitra, ny sakafo sahaza izay nomena ho anay, ny ara-nofona ihany koa Jesosy, novokisanao misaotra tompo, misaotra fa tsy takatra ny saina ireny, ary ny sainay tsy mahatakatra ninninona amin'ireny. Raha ny zavatra tianay atao be dia be fa tsy vitanay Andriamanitra, fa ianao no mahavita, ianao no miasa Jesosy. Misaotra indrindra voninahitra ho anao, tsy misy tahaka anao ary tsy misy toanao, tsy misy azonay ampitoviana na ampitahina aminao Jehovah Andriamanitra, fa Andriamanitra tsara ianao Jesosy. Haleluia. Misandraty eto ianao, misandraty ananao Jesosy, fa tokana mantany ianao, tokana tany ianao, tsy misy azonay ampitoviana aminao. Haleluia. Tsy misy afa-tsy anao, ilay tsy mety afa-po ianao, fa manantsara ny fiainako isan'andro ianao Jehovah. Haleluia. Milazako fay anao, rehetra mahatsapa fa tsy rehetra mamoa Andriamanitra fa nanantsara ny fiainany, fa tsika hiderazy amin'izao fotoana izao. Hitiantsika hitokana ianao Andriamanitra, tena hafahay ianao Jesosy, misaotanao natrany afarantany, tsy afaka mitovy aminao Andriamanitra. Haleluia. Amena Jesosy, ny fitiavanao rehetra vako ahy. Amena Jesosy, mba ilaza anay, fa tsy toanao. fa tsy misy toana. Tsy misy afa-tsy anao, ilay tsy mijery ny otako, fa nanadino amin'ny aloha ianao. Ho ambarako fa ianao, ilay tsy nisasatra mba ho fanafotana. Tokana ianao e! Tokana ianao, Tena hafahay ianao Jesosy. Atany afarantany eny tsisaka anao e. tsy misy toana. Rehefa mbola tsy tomatany afarantany, rehefa zay koa rehefa mahita fa tsy misaotanao izany e. Na ho aizay na maika Jehovah, tsy misy mitovy aminao Andriamanitra, fa ianao tokana aman-tsara ianao. Asany an-davitra ka mbola ianao no lehibe indrindra. Haleluia. Amen tompo. Haleluia. Amen Jehovah. Tsy misy toana. No tena namabuhay, ka natuna ilaza, fa tsy misy toana.
famindram-pony Jehova no iraiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, ho tovanana mandrakizay ny famindram-po. Haleloia. Ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra Jehova. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho. Eny, efa nenina tamin'ny Davida mpanompoka aho hoe ampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho. Ka nangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hiderany fahagagana ataonao Jehova. Ary ny fahamarinanao koa ho ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'ny Jehova. Ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka any Jehova. Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Ary hajainy izay rehetra manodidina azy. Jehova Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehova. Ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fahasavoanan'ny ranomasina. Raha manonja ny alony dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoran-drahaba ho tahaka ny voavono. Ny sandronao mahery no nampielezanao ny fahavalonao. Hanao ny lanitra, hanao koa ny tany. Zao tontolo izao izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Ny zavatra, ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao ny oben'ny tabara sermona. Manatsandro mahery ianao. Mahery ny tananao. Avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorena ny seza fiandriananao. Famindram-po sy fahamarinana no mialo ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehova, amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Ny anaranao no ifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ao amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay, fa amin'ny Jehova ny ampinganay. Ary any iray masin'Israely ny mpanjakanay. Haleluia. Amen.
hatramin'ny fotoana nananana ianao ainge Andriamanitra mba nahatsapahana aina izany hoe fofeny fifaliana lalany lava Jesosy io. Mety mifaly ihany ny fonay taloha fa mandalo. Fa nanomboka nisy ianao dia toa lasa fifaliana foana tokoa ny mameno ny fiainanay Jesosy. Misaotra anao zay fa ny fisinao no nahatonga an'izany, ny famanginao no nahatonga an'izany. Mankasitraka anao ny amin'ny fotoana androany. Misaotra ny amin'ny fandalana misandrata Jesosy izay nahafahanay niteranao teto androany. Nanome voninahitra anao Andriamanitra. Kely dia kely Jesosy. Fohy dia fohy anefa kosa Andriamanitra. Tena vokatry ny fonay. Ary ianao mahita Jesosy fa iferanay manontolo ange Andriamanitra. Fiderananao foana Jesosy. Isaky ny mifoza eny maraina ka tonga ny alina. Miteranao foana izay Andriamanitra satria tsapanay isan'andro ny fitiavanao. Ny natokana teto ny kely Jesosy. Fa ny fiainanay isan'andro tena ho amboarinay ho fiderananao Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny fotoananay teto. Misandratra teto ianao. Ary mbola hisandratra eto foana ianao. Eto no alitaranay Jehova. Eto izay no mandolo ny fanatitra Jesosy Kristy tompony Sabata. Eto no anateranay an'izay rehetra tokony ho anao. Ary meteza ianao hisandratra eto foana Andriamanitra. Ary anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandaran'izao Jesosy io. Meteza ianao hisandratra Jesosy. Alaivo ny toeranao any amin'ny tokantranon'ireo olona ireo fa manandratra anao ihany koa izy ireo. Raiso ny toeranao Jesosy malalo. Raiso ny fiandriananao Jesosy io. Meteza hisandratra foana ny anaranao masina sady tsara indrindra. Anao reny ihany niterany aja ny saotra sy ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay dia aterina eto tongotrao izany. Fa ianao no mendrika an'izany Jesosy. Halleluia. Amen. Izay ny fotoana ny rahantsika teto androany hiampita ary amin'ny fandarana vavaka fiambelana isika amin'izao fotoana izao dia anankiray farany ary hifanaovantsika veloma dia amin'ny heriny indray tsika miaraka eto raha mbola songany amin'ny raha lanitra Jesosy tahiny Jesosy toantsika mianakavy. Halleluia. Amen. Jesosy malalaku milanoza lavonifu maralao macharana fanamina ejirichu fitavadu traição regiza se atacar loucura. Cada lama Jesus se me se atacar loucura. Fanya minao dileria fitiava. Cada lama Jesus se atacar o canal, caminhar, iria ficar Maracanã. Mararia, tumbuyanau, watuikyu.
Vavaka fiambenana, vavaka ka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray rahalasina vavy malala no iana amintsika amin'izao fotoana izao dia faribireny tena komena aminao eto anatin'ity fandarana ity vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana anatin'ny groupe Sevaresy dia manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mihiny ihany koa fa ifampahelo eto indrayntsika amin'ity androany ity. Dia misaotra anao nanaiky araka aminay eto indray androany mifidy an'izao fandarana izao dia izaho matoky fa tsy verimena akory izao fotoana laninao eto izao. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra fa alveo mahitanareo amin'izao andro sabata mahafinaritra izao dia mirava antsika rehetra nandritra an'izao andro sabata fahafinaretan'i Jehova izao fahafinaretantsika rehetra fitsaharan'Andriamanitra dia engany hitondra hery tanjaka ara-panahy fahasoavana ho anao ity sabata izay hoatrantsika eto ity indray amin'ity androany ity. Dia miraba ny Marizô
miarabandralalin Soameva, Angèle Pagesa, Evelina Rodriguez, Marie Eulalie Marie, Rodine Marie, tonga soa daholo a sika rehetrarehetra ny ambony any, Berthe Sava, Lina artisanat de Madagasikara, Razana soa Sylvie, Angela Io, tonga soa Marina Tiana, Miriandre Malala, sika rehetrarehetra zay tonga eto Jonatana, tonga soa Jonatana, Mami, miarabantsika Selina Rosemina, tonga soa daholo nareo de maharetatra amin'ny farany. Tsara ianao tonga teto tamin'ny voalohany, fa ny tena tsara indrindra de mahita anao tonga eto hatramin'ny farany ihany koa, maharitra hatramin'ny farany. De tahiny Jesosy Erika, Ajasika Patitsy, Lantony Irina, Botona Vao, tonga soa daholo isika rehetra. Milohan'ny zavatra aloha hanomboka ny fotoana ary tsika. Raha hanomboka ny fotoana tsika de andaotsika ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra, de andaotsika apiditra ny ranabavitsika izay hivavaka fanombohana. Navavaka fanombohana amintsika eto androany de ny ranabavitsika Andoandry avy eto a France. Navavy Andoandry no hivavaka ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra, ndao to de mpandrosotsika avy hatrany izy de tompo ranabavy Andoandry anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur, tahiny Jesosy tsika minakavy, mbola hiaraka vavatsika. Jesosy io, ary manome voninahitra ny anaranao mahery zahay amin'izao voa tsy fotoana izao. Jesosy malalo, mandrafo aminay tsirairay avy, izay voreto sy manatrika eto. Jiovy madio ny fonay tsirairay avy, ary mba tena hifanena aminao tanteraka. Raiso ny fonay ho anitra sy mpanatitra ho anao Jesosy malalo, mangataka aminao aho Jesosy malala, mba ho feno fanatrianao tanteraka izao fotoana izao, ary ankinay aminao ny fitaovana rehetra sy ny connexion mba ho tomombana, atsakany sy andalany ka tsy ho tapatapaka. Jesosy malalo, ireo izay maniry ny mba hiombombavaka aminay eto, de aoka ho tantaninao ho tonga soma tsara ka hiaraka ampifaliana aminay eto indray, iantso ny anaranao. Ataovy mamirapiratra eto aminay hatrany Jesosy malala ny voninahitrao, amalivavaka ireo izay manana olana ianao, anarina ny ketraka ary hanome fahafenona ho an'ny malahelo. De voninahitra de atolotra ho anao irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleluia, amen. Haleluia, mankasitraka indrindra andranabavitsika Andoandry izay niditra tamintsika teto androany, mitondra ny vavaka fanombohana amizy amboninahitra an'Andriamanitra. De tahiny tompo Andriamanitra manakirepasavina amaly fitianao ranabavy Andoandry, de tongava amin'ny ambony indrindra, de mitombosa de mitombo fahasoavany. Haleluia, de maheriza daholo isika rehetra Lovlitina, Kodanela, Marina Tiana, Angela Io, Yama, Kadaka, Rantanina Marie Charline, Felana Rakoto, tonga soa daholo tsika mianakavy maharetatra amin'ny farany daholo. Andonitsika emira, isika ten'Andriamanitra moa de zaraka ny mitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany. Ten'Andriamanitra fohy tsy de ho lava angamba, fa miankina amin'ny fitarihan'Andriamanitra eo ihany moa, fitarihan'ny fanahy masina. Zao isika ary elo hira tsika, anao hira anankiray tsika Alléluia. Tawashi. Miria Randriana Malala, Maria Hortensine, tahiny Jesosy. Alléluia. Mahafinaritra bitsy ny vetivety kely ty herinandro ty. Tsakinareo mba nandinika fa za de tena nazako hoe tena vetivety kely tsy mampino vao tamin'ny hoe androany sady de zoma. Ay tompo koa ranabavy aina ao ambadimbadika ao ihany koa ranabavy aina. Ndao ataontsika ary tira ity resaka momba ny fideran'Andriamanitra mantsika androany. De andao ataontsika ity ity ho voninahitr' Andriamanitra. Haleluia, mino finaritra daholo tsika rehetrarehetra.
dia aoriana amin'ity iritsika hitravatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ary.
tsika n'Andriamanitra zany zany resaka momba ny fiderana moa tsika androany dia iniriny no nividiko mba ho ataontsika tao anatin'ny fanomboana androany. Aleloia. Tapatapaka ny any amin'ny mampionina tsy haiko raha tapatapaka koa ny any aminareo raha sanatry tapaka ity dia fafantarintsika no ataontsika fa tsy malahelo tsika. Aleloia. Fa tonga dia rapiditsika miona. Aleloia. Tonga dia rapiditsika ao anaty fandarana miona raha sanatry tapaka. Aleloia. Amin'ny sivy maraintsika miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy Latojo amin'ny commencement akira sy famotinana ny toriteny dia aorinan'izay tsika to dia miditra amin'ny Zoom dia manasa anareo rehetrarehetra izay hiaraka aminay anao commencement manomboka amin'ny 10 ora sasany amin'ny 1:20 eo hatrany amin'ny 2 ora sasany ihany dia miditra amin'ny ho an'ny ankizy madinika tsika amin'ny sekoly zavatra ao anaty Zoom daholo ny anatanterahana an'izany sao dia gaga nareo hay tsara ny misy an'izany mila miditra anaty Zoom ianao. Dia ny amin'ny 2 sasany moa manomboka ny fotoamba afaka tsika sy ny toriteny sabata azadino efa fantatritsika rehetrarehetra moa tsika amin'ny groupe dia samy malala fa efa hatramin'ny ela ny fantatry izany fa tsy hoe kory hoe hoy olona anankiray taloha izay hoe nareo tsy mba miteny amin'ny olona kory nareo hoe fandraisana fanasan'ny tompo azany atao foana azany atao maimaika ohatr' izany hoe tenenareo satria zoma ohatr' izao zay miteny azadino fa fandraisana rapitso izany dia nalahelo le fandrahony atao foana zany fa tsy mba mifampiomana elaela fa tsy mila fampiomana zao zany fantatritsika fa isaky ny sabata voalohany volana efa hatramin'izay atao amin'ny groupe izay maresy dia nataontsika izany nofiditsika mba handraisana fanasan'ny tompo ka fandraisana fanasan'ny tompo rapitso io manao amin'izany tsika io manao avokoa na amin'ny akanjo-panana ny amin'ny atina akanjo-panahy. Aleloia. Fa dia hotahin'ny tompo Bartel zao hono izy voatafiditra misy tapatapaka efa tadotapaka izy manao an'izany angamba ny aty amiko loatra mbola tsy misy signal fa lasanatria dia tsisy azotsika atao afa-tsy ny tonga dia manapika ny telefontsika dia mandeha mivavaka dia mandeha matory raha io ny tapaka eo. Raha Andriaman'i Charline mamy be ny hira iny Jesosy koa ny eny Charline raha tsika hijery ten'Andriamanitra ijery ten'Andriamanitra tsika amin'ny salamo fa 7:30 vakiko manontolo aloha ny salamo fa 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Salamo fa 7:30 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramary dia ny fahatsiarovana ny alahelon'ny babo tany Babilôna. Teo amin'ny anaran'i Jesosy teo amorony io ny Babilôna no fetrahanay sady ny tomaninay raha nahatsiaro an'izy io. Teo amin'ny hazo malahelo teo avoan'ny Babilôna nanatohona anay ny lokanganay. Fa teo dia nangataka anay hira izy izay nambabo anay ary izay nampahory anay nangataka anay hanao hira fifaliana ka ny hoe manaova hira ny zireto anatria anay nefa ho ataontsika ahoana ny fira ho an'i Jehova tany ny vahinianana raha manadino anao ary Jerosalema aoka kosa ny tanako akavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanolaniko raha tsy Jerosalema ny ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehova tsarovy ny taranak'Edoma ny andron'ny Jerosalema dia reo izay nanao hoe ravaoravao izy hatramin'ny fanorenany. Ny Babilôna zanakavavy izay efa resy sambatra izay mamaly anao araka izay nataonao taminay, sambatra izay maka ny zanako madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato. Aleloia. Amen. Aleloia. Teto izany dia tantara ny tantarana ny fahorian'ny Jiosy rehefa babo tany Babilôna. Zao ny zavatra tena mba marika ny Jiosy rehefa natany amin'ny fony zareo babo tany Babilôna. Tsy afaka nideran'Andriamanitra intsony. Tsy afaka. Inona zavatra nitranga tany? Ny tomanina nataony. Rehefa babo ahatsiarovana mama mihitsy izay teny izay adimika aniversera mamanay indray andro dia hoy izy mantsana tato andeha mama zay fa lasa andeha hivoaka lasa ianao zany tena lasa eny ary lasa zay sady nandeha nitsoaka izy ny teny tamy raha manadino anao ary Jerosalemako teo dia ditika aniversera mama dia nenjehako dia nitsoaka na mihitsy izy etiny ampanampitrarany hoe adimika aniversera dia nanomboka teo dia io foana raha manadino anao ary Jerosalemako izy
azafady fa nipoaka teo amon'ny olony Babilôna ny nipetrahanay tomany baby de ny tomany na tsiaro ohatra zany a raisinareo ke ohatra zao misy zao fiarahantsika zao isan'andro de raisina zao ohatra tsy misy tsony ny connexion de matsiaro tsika am'izany fotoana ndry ohatra zao tsika ohatra zao ohatra tonga ny amin'ny 7 alina zany amin'ny 7 sasany alina ohatra zao de samy amin'ny toerana misy azy any tsika tsisy connexion tsony tapaka ny connexion blackout de ahoana tsy maintsy atsiaro tsika ndry mety mitomany tsika tsy haiko reo nareo fa za efa zatra maketo misy fotoana rehefa tsy afaka maketo tena tsaroko tena vanga mafinaritra ngeravana miaraka amin'ny fampaheretra fiainana ngeravana ty fandarana ty hoe tsy mahita anareo zany io Marina Tiana io Elisa Tsiara io Marie Hortensine tsy miaraka aminareo tsy mahita anareo eto palahelo ange za maleno ty fandarana ty rehefa tsy misy ty de tahaka izany ihany koa raiso ndraiky hoe ny olona mideran'Andriamanitra ianao ohatra any amina toerana anankiray tsisy connexion na ohatra sanatry tsy isy ane zany any amin'ny hôpitaly de tsy maheno tsy afaka midera andro sabaty anao tsaronao le lera de lera ohatra zao de efa tonga anatin'ny fiderana zao le mipotra tsirairay eo anaty live zareo amin'ny groupe zay maharesy zany zatra ny nanjanak'Israely tamin'ity fotoana ity teo amorony ny Babilôna izy nipetrahanay sady nitomaninay inona ny nampitomany andrao na tsiaro amin'ny Ziona fa misy inona ao Ziona misy fiderana marina mihitsy zany anto zany totsiko zao zany mihitsy hoe marikeby anazy le izy hoe manao famidinana teo amin'ny hazo malahelo teo afovoan'ny Babilôna no nanatonanay ny lokanganay mitondra lokanga zareo tany bababony fa tsapandrareo tsy misy ilana lokanga tsony inona tsony any ilana lokanga fangatsika hideran'Andriamanitra aiza moa tsika zao aty Babilôna maninona ty tsika babo apetrano lokanga za tena antona amin'ny hazo ny lokanga zany hoe tsy ho tendrena tsony iny tsy anohira fiderana tsony ary teo ny Babilôniana reny teny tamin' zareo ba ary zay namporone de nangataka anay anao hira fifaliana ka aminay manaova hira ny Ziona eto anatrehanay sy vira fiderana kely zala ozy zareo atotsika hoana ny firany Jehova tsy mety amin'reto zanak'Israely reto tokoa zany ramana hoe ianao malahelo de forsena be fotsiny hoe fiderana nefa ianao babo ka tsy afaka ka ny vavanao fotsiny mila fiderana fa ny fonao sy ny sainao malahelo fa fantatrao fa tsy any Jerosalema ianao fa ny an-tanin'olona tena zareo na antona ny lokanga mampalahelo zany nitsahatra ny fiderana an'Andriamanitra nitsahatra ny fiderana tao Babilôna satria babo ny zanak'Israely naantona ny fiderana zany hoe fitaovam-piderana naantona tamin'ny hazo satria babo nde fiderana teo ny soloana ranomaso zao mba zavatra ny teninjareo raha manadinanao ary Jerosalema aoka ny tanako akavanana ambahana ty raha matsiaro raha tsy matsiaro anao aka nylakiraikitra amin'ny lalinako raha Jerosalema ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliko rehetra tsy afaka hampifaly an'zareo any Babilôna fa tsy maintsy matsiaro any Jerosalema hoe hafa ihany ao a Jerosalema hafa ihany ao a Jerosalema ary avako de tena tamin'izany hita mihitsy hoe tena nisy maloka nanjombona ny fiainana satria nahoana nanjombona ny fiainana satria lasa kobabo asen'ny olona manao hira fiderana forsen'ny olona manao hira fiderana fa tsy mety ny any anaty mihitsy ny malahelo an'Andriamanitra ny any anaty mihitsy ny malahelo ary tena tsapana hoe tsy mety ohatry ao anaty fahoriana zany ianao asena manao hira fiderana
tena irafanao famifalifaly nefa ianao tena anatin'le alahelo mavesatra be ohatra izany io tsy afaka forseny io izy ny zanak'Israely ataoko ahoana ozy izy ataontsika ahoana no firafirahan'i Jehova ry havana aty amin'ny tany fahababona amin'ny anaran'i Jesosy mba tsisy andalo an'izany fahababona zany anetsika mampalahelo zany any an-tanin'olona mba nitondra lokanga ihany fa tena tsy misy nilana lokanga satria nahoana tsisy antony tokony hiderana tsisy hery tsisy an'le herijika afahana mideran'Andriamanitra tena amin'ny fo fiderana zany atao amin'ny fo fiderana zany tena miainga avy any anaty de mendrika ny fiderana iny daholo na ny anatin'ny sainao na anatin'ny fonao na ny avoaka ny babanao na mampetsika ny vatanao fa tsy ety any ny fiderana fa ny anaty any malahelo sy reraka de raha zao na antony amin'ny lokanga fa za mitenanao androany aza antony amin'ny lokanga anao fa mbola tsy babo akory ianao manetsika hijery zavatra mifanohatra amin'izany sy zavatra mampalahelo no jerentsika eto androany ozika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 5:10 Exodosy toko 5:10 ny mampiavaka ny Exodosy toko 5:10 de fifaliana be taoriny amin'ny Exodosy 4:10 zafady tompoko zafady lindra mikoaka kely azy zany mialatsiny ohatra mikokoaka izany zao zay menakavy kely tsy haiko na amin'le toetrandro ny Exodosy 3:10 sy 4:10 de anisan'ny tantara tena nampitaitaina tao amin'ny Baiboly satria teo le nanenjika vao aoriany Farao ny zanak'Israely nitsoaka ranomasina manoloana azy mbola tsy fantatra ny efarana tamin'izany zay le zavatra nampitaitaina tena fitaitainana be tena nidobodoboka tena tsy haiko hoe firy ny fitempo fo tamin'izany sy misy tension tena niakatra ny tension tamin'izany nipotra daholo ny lalandrany amin'ny loha iny amin'le miasa saina poziny tarea zany manao ohatr'izao tarea misy tahotra ny Exodosy toko 4:10 sy 4:10 satria tena nampitaitaina zany hoe molodorodo ny miaramila amin'ny Farao ianao nefa eto ranomasina ny eo anoloanao tsy afaka hitsoaka ho aiza intsony ianao fa nanehoan'Andriamanitra ny voninahitra na injy ny tanany tsofiny ranomasina de misava aleloia ka ny Exodosy toko 5:10 de ny zavatra nitranga taorina zany rehefa ho tena loatra ny Exodosy toko 4:10 izany namonjeny Jehovah ny zanak'Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azon'ny Egyptianina ary hitan'ny Israely teny amoron-dranomasina ny fatin'ny Egyptianina ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egyptianina de natahotra an'i Jehovah ny olona ka ninoan'i Jehovah sy Mosesy mpanompony Exodosy toko 5:10 fiilana nataon'i Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy vao tafita ny ranomasina mena zany Mosesy sy ny zanak'Israely de rariny ny zavatra fataontsika rehetrarehetra eo nataony nideran'Andriamanitra rehefa avy tahin'ny tompo de nideran'Andriamanitra de mirafirana izy fa izao ny zavatra mahafinaritra de vakio tsy vakitsika manjary lava ny Exodosy toko 5:10 andininy voalohany hatrany amin'ny 7:10 fa tonga any amin'ny 9:20 io no hijeritsika ny afatra androany Exodosy toko 5:10 andininy 20 ary Miriam mampamina ny vavy anavaviny Arona de nitondra ny amponga tapaka teny an-tanany ary voaka nanakazy ny vehivavy rehetra nitondra amponga tapaka sady nandiha ary Miriam manamaly reraka nira hoe miraho an' Jehovah vavy indrindra izy soavaly sy mpitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina Alleluia onozy ten'Andriamanitra Miriam mampamina ny vavy anavaviny Arona de nitondra inona mony amponga tapaka teny an-tanany mahavariny ty teny ty satria zao taizary ny amponga tapaka io inona ny lana amponga tapaka
ao baiboly ao a feny karazana zava-maneno fampiasa. Misy ny kipantsona maneno, misy ny kipantsona tsara feo, misy ny symphonie, misy ny inavany fantatrareo amin'ny zava-maneno, misy tsofina, misy kapohana, misy tendrena, misy ny valia. Ao ny zava-maneno zay misy tadiny rehetrarehetra, ao ny valia, ao ny valia torofolo, ao ny zavatra tsofina, ny trompetra, ny samboka. Inao ny zavatra fantatrareo amin'ny zava-maneno zay fantatrareo. Tezany io ohatra hoe zavatra mba fantatrareo ao anaty baiboly hoe inao ny zava-maneno mba tonga an-tsainareo. Sodina, sobaba, fluite zao sodina. Ao ny zava-maneno velezina, ny amponga tapaka, lakolosy, misy zany atao hoe famoa mandry zany ao, lakolosy. Gitara aloha tsy mbola nisy tao, lokanga, sodina, amponga, koritsa. Zany anisan'ny zavatra tao anatin'ny trompetra. Reny zavatra nampiasaina zava-maneno tao amin'ny baiboly daholo. Fa anisan'ny miavaka matetika miavaka ao, matetika fampiasa lokanga dia ny kipantsona. Lokanga ino zany cordon. Lokanga dia kipantsona dia amponga tapaka. Ao koa ny langorona. Fa io zany anisan'ny zavatra tena ny harpa koa, bartelle koa io zany matetika zavatra ilay ampiasaina. Ny trompetra rehefa ilaza zavatra fandresena anandratra dia trompetra. Ny lokanga rehefa izy amin'ny lamondamina iny izy tsisy kabosy zany tao Taloha Saoly rehefa ninetsika ny devoly dia ny lokanga ny Davida ira amin'ny lamondamina. Jesosy sakaizanay, Jesosy reny lokanga. Fa teto dia hoe tena Andriamanitra hoe Miriam mampaminany vavy dia nitondra ny amponga tapaka teny an-tanany. Mahafinaritra be ny zavatra ao ambadika io teny io hatrizao. Ny olona rehetra rehefa niala tao Egypta, dia jerentsika kely ny tenin'Andriamanitra ambadika kely ao. Exodosy 12:12. Exodosy 12:12. Andiny fahatelo amby telopolo nge bakitsika. Exodosy 12:12. Andiny fahatelo amby telopolo. Dia nandodina ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria izy maty avokoa izay rehetrarehetra fa ny tanynareo mandeha fa mahery ny Andriamanitra reo. Andiny efatra amby telopolo. Dia leten'ny olona ny kobany voalena raha sy mbola voaisy masirasira sy ny vilian'ny fanaova mofo voafeteny amin'ny lamba ny teny antsorony. Ary zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavoka volafotsy, firavoka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataon'ny Egyptianina, Jehovah nahita fitita mason'ny Egyptianina hoe ka nomeny azy ireo izay nangatahany ka dia nosoanany ny Egyptianina. Inona avy hoe ny zavatra nalaina rehefa handeha ny olona. Isika reto rehefa ohatra hoe handeha hiala amina toerana anankiray dia raha sena maka zavatra tsika. Hitanareo tamin'ireny nisy rotaka tamin'ny 2009 reny. Dia inona dao ny karazan'olona namaky tao amin'ny taria amin'ny magrosy ny sisa taria amin'ilay misy zavatra hohanina. Ilay olona tsy dia tena nihinana an'ireny hatramin'izay. Titiko mihitsy tamin'ireny misy olona misotro yaourt dia izao ny tenenin'ilay olona dia impirinana anytony dia hohanina kely fotsiny ilay yaourt mbola tsy nataony hatramin'izay nena hoe mihinana yaourt kely fotsiny dia tsy misasa akory dia ariny dia mihinana kely iray satria izay zavatra tsy nataony dia nahazo nalalaka tamin'io dia samy naka izay hita amin'ny fahazava-dehibe taminazy. Ny olona rehetra zany tamin'io niala tany Egypta samy afaka mitondra izay fantany fahazava-dehibe teo amin'ny fiainany. Ny sasany mitondra zavatra fihinana, koba,
Sasany mitondra ny vilia fanaovana mofo, ilainy zavatra tsy ilaina. Ny sasany nangataka volamena, nangataka vola fotsy. Zava-dehibe daholo zany. Samy mivoaka ny tany Egypta nitondra zavatra daholo ny zanak'Israely. Fa ny Miriam ny zavatra netiny aponga tapaka. Hoy tena mantra ary Miriam mpaminany vavy na vaviny Arona dia nitondra aponga tapaka teny an-tanany. Ary voaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra aponga tapaka sady nandiha. Ao amin'ny Baiboly ny aponga tapaka vehivavy daholo no mpitendry azy. Ny aponga tapaka dia fitendrin'ny vehivavy. La mitendry lokanga, mitsoka tropetra ohatr'izany fa ny aponga tapaka ny ankabezazan'ny fotoana dia vehivavy no mitendry aponga tapaka. Ary ny aponga tapaka dia tsy maintsy atao, zava-maneno tsy maintsy ilaina rehefa anao fiderana. Aleluia. Tsy ilaina aponga tapaka zany hoe nino nahitranga Jeso na nilanitra omanga Jeso. Tsy ilaina aponga tapaka zany. Aiza no misy anao ry Jeso. Tsy ilaina aponga tapaka zany. Rin'iza rehetrarehetra zany, iza mampalaheloelo malaheloelo rehetrarehetra zany tsisy ilana aponga tapaka reny. Olombelona otompo, tsisy ilana aponga tapaka reny. Ilana aponga tapaka, raha mbola tsy hita aponga tapaka ianao dia izany atao aponga tapaka.
Halleloia. Tsy nitapahako mihitsy lera fa reny natao amponga tapaka rehefa mihetsika ny amponga tapaka. Hitanao amin'izany ny fiderana tamin'izany. Zatra tena mahafinaritra ana amin'ity tantara ity avana dia zao fantatsy Miriam fa mendrika io terain'Andriamanitra. Iry Mosesy nihira tamin'izao. Fa Miriam mbola avy tany Egypta. Avy tany Egypta nge izy miala. Mbola avy tany Egypta izy mbola tsy fantany kory izay faran'ny fiainany. Fa zao ozy izy Miriam hoe hitondra amponga tapaka satria fantatro fa tsy maintsy hideran'Andriamanitra ao aloha. Efa fantany hoe zavatra iako alehany. Fantany hoe misy ranomasina mena isaraka. Fantany hoe aiza ny alehany. Aorina an'iny kely avy natany hevitra. Tsy mbola zany ny problème amin'ny Miriam. Ny problème amin'ny Miriam dia zao tafiala tao Egypta. Tsy hoe problème zany. Ny zava-dehibe tamin'ny Miriam dia ny fafahany tao Egypta. Ozy Miriam hoe tsy mety raha fiderana tsotra amin'izao. Mila amponga tapaka. Ndao entina any amponga tapaka. Ny olona atao inonareo koa amponga tapaka. Raha olona andeha excursion anao hitondra gitara dia fantarao fa tsy maintsy hiry ianao andry. Raha andeha amin'ny toerana iray ianao mitondra sotro sy forsety dia fantarao fa tsy maintsy sakafo ianao andry. Miriam fantany fa tsy maintsy hideran'Andriamanitra. Ny olona ny azakazaka tany amin'ny inona avy. Inona le nangon'ny olona teo? Koba, fanaova mofo, volamena, volafotsy. Ozy Miriam, diso zavatra entiny nareo Itony mba eto ozy izy. Itony mba eto, halleloia. Fa ny koba volena sy ny volamena sy ny volafotsy tsy afaka anaovana fiderana. Nefa inona ny zavatra ilaina? Mila fiderana ny fiainantsika ravana. Io zavatra ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao io mila fiderana io. Ngezangeravana zany zavatra nataon'Andriamanitra zany. Ranomasina ny sokatra. Tonga dozy izy Miriam hoe tena tsy nitondratondra zavatra fotsiny afa tena nilainy ty. Ilaina. Ozy Miriam tany Egypta rehefa tsy fitony ozy izy. Nga tany Egypta ray aman'ireo afaka nideran'Andriamanitra zany. Tany Babilôna nge ny olona niantona ny lokanga, niantona teny amin'ny hazo. Inona ny ainana tany Egypta? Kapoka. Fijaliana. Tebotebo tahotra fanahina. Fa ozy izy kosy Miriam ivoakintsika. Ndanareo manangona koba sy ny karazana. Any ahy misy zavatra ilaiko ifandraisako amin'Andriamanitra dia ny amponga tapaka. Zava-dehibe. Rehefa ao ny amponga tapaka dia tsy maintsy ao izay ny fiderana. Joba 3:20. Joba 3:20. Miobo mitondra amponga tapaka sy lokanga izy raha mifaly amin'ny feotsotana. Maninona hoe? Mioby. Vao ny amponga tapaka dia fiobiana zay ny anaran'izay fiderana. Salamy fa 1:20. Asan-drato ny iraka velez ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Tsy maintsy ao ny amponga tapaka tompoko raha hideran'Andriamanitra tsika. Tantara voalohany. Tantara voalohany 13:9. 9:9. Ary Davida sy ny Israely rera dia nitsinjaka fatratra teo anatrehan'i Jehova tamin'ny hira sy ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tapaka sy ny kipantsona ary ny trompetra. Alleluia. Ozy izy Miriam hoe tsy maintsy ho tanteraka ny fiderako an'Andriamanitra androany. Ahoana ny tsy hitondra amponga tapaka? Ary nafarany dao ny vehivavy namany. Zao tondra amponga tapaka. Fa isy raha donko any. Alleluia. Fa ahoana izy ny olona? Fa tsy hitanareo io fafahana be io e. Fa tsy hitanareo ve io ranomasina misokatra io e? Fa tsy hitanareo ve zao fiainantsika niovy zao e?
fiovampiainana ngeravana tamin'izany tonga de fiovampiainana na de mbola tsy hita ary zay ao aloha fiovampiainana ngeravana zany hoe andevy anao de olona afaka ianao de reo ny nanandevo anao fa rehefa reo ny fatiny hiteny amin'ny sisin-dranomasina ho ny tenin'Andriamanitra. Zany ry havana ampy ampideran'Andriamanitra, ampy amoahana ponga tapaka zany ry havako. Reo vinonao vamoaka ponga tapaka rehefa mavita trano anankitelo ne Miriam raisinao fotsiny tany efitra ny eo aloha tany efitra ny eo aloha betsaka ny fanontaniana mipetraka anatin'ny tany eo to tsisy voninkazo to tsisy zavamaniry to tsisy rano to tsisy mofo inona no hoanina amin'io. Zany ny fanontaniana anatin'ny sain'ny olona. Fa ne Miriam zao fotsiny tsy problème zay ao aloha efa miaraka amintsika Andriamanitra ohatsy manomboka eo ngely havana hiaraka amin'Andriamanitra zanak'Israely rehefa tsy mirery-tsony zany ampy hitondrany Miriam mamponga tapaka daholo hideran'Andriamanitra ao izy sambatra Jesosy manana anao. Halleluja. Ny olona mbola manontany io veny arehatsika tany efitra ao narety ny hevitra reo amin'ny tany efitra io terina ohatra ozy Miriam miavoakako ny amponga tapaka. Io ny fiderana voalohany tao aorianan'ny fahapapoana. Ny aozy izy na tany efitra ny dirako tany efitra efa miaraka amin'Andriamanitra io a tsy maintsy mamoaka ny amponga tapako androany. Ary ozy izy Miriam ampafiry ny tany Egypte io izy ampafiry ny tany Egypte io na tany efitra rio ny amponga tapako tsy maintsy mivoaka manomboko zao satria tany efitra misy Andriamanitra miara-mandeha amiko. Halleluja. Tsy andao na hafoy ianao aho ny tenin'Andriamanitra fa hiaraka aminao hitantananao ombanao. Halleluja. Aiza ny lokanganao, aiza ny amponga tapakao. Mba efa nitondra ny amponga tapakao ve ianao na dia amin'izao fiovamponao zao ary. Fa ny Miriam tsy navela ny andalondalo fotsiny tsy navela ny petrapetraka fotsiny fozy arabe. Zany hoe Miriam io de olona efa nivonina ny ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ary olona efa nivonina ny amme voninahitra an'Andriamanitra sahady. Tsy teo vao navoaka efa nietina ny vingitina avy any Egypte io mbola tany amin'ny fanandevozana efa nitondra ty ndray tsy maintsy ilaiko ty fa ampiasaiko ty. Halleluja. Ampiasaiko ty. Ny olona tsy mieritreritra an'izany atavinina ny olona amponga tapaka fa volamena sy voane mba entina sy koba entina rena mavoky nefa ngeravany ny tena sitraky Jehovah ngeravany zao olo zao ny fironiko zao hanambara ny fiderana tsara lavitra izy raha ampiarahany amin'ny amponga tapaka ary tsy afa-misaraka amin'ny amponga tapaka ny fiderana. Misy olona efa vonina ny amme voninahitra an'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra natao amin'izany olona izany javana. Fantatr'Andriamanitra natao amin'ny olona tahaka izany hoe mbola any amin'ny tany fahababoana dia efa mieritreritra sahady. Zao nke teneniko anareo rehefa manana olana nareo dia hitondra mbavaka ny olana iny nareo dia mba atoro-kevitra mahafinaritra nareo. Ary rehefa anaty olana indrindra nanomboka tamin'ny zava-nanomboka mivavaka za mbola anaty problème be mihitsy dia ny olona mijory vavolombelona. Dia voninahitra an'Andriamanitra fa tena ohatr'izao. Ianao mi mbola anatin'le tena mangidy ny fiainana. Zao zavatra ny teneniko. Koa Jesosy mba hijory vavolombelona dia tonga any an-trano avy mivavaka. Za mbola mavesatry ny olana dia miteny ao amin'ny efitrano ireo. Atao ohatry hoe misy vahoaka eo dia manao répétition za. Misy aminareo ireo efa niteneniko. Ohatra hoe mandalo olana nareo dia zao nitoro-hevitra aminareo. Dia efa miomana sady amin'ny fijona vavolombelona. Fijona vavolombelona tena teneniko anareo tsy hoerahoera fa tena famoahana amponga tapaka ny fijona vavolombelona. Fiderana an'Andriamanitra. Za zany vao mandalo olana ahako dia le olana eo ihany za to dia mieritreritra hoe ahoana nefa mijoro vavolombelona ohatry ny hitako eto sady joro vavolombelona momba ny tyrany ty efa misavy io. Vao mandalo olana dia ahoana indray zao ny fomba hijoro vavolombelona amin'izy ity dia efa tonga dia fa tamin'izany mbola boka ny trosa
fa rehefa nomboka nisy finoana eo afaka rehefa manomboka mitsory vavavelona hoe zao nitsoroako vavaolombelona amin'olo voninahitro n'Andriamanitra lasana mpamalahy fa tena afaka nitrosako e nefa za mbola tsy afaka nitrosa mbola tany a de efa zako efa mba nianatra mivimbona amponga tapaka. Ianao zao marary tonga eto, ianao zao mety voafatotry ny fanaratsy tonga eto, ianao zao mety tena mbola boka nitrosa, mety mbola anaty fiainana tena mampalahelo. Fa za miteny anao zao mihitsy ny fotoana ny olona tonga anangona inona voanemba koba fanaovamofo, vilia fanaovamofo, volamena, volafotsy. Mbola any Egypta reny lohany tonga de azaka za. Fa za andro aho mamoro hevitra anao azadiny amponga tapaka. Eto manaraka anao iny amponga tapaka tsy maintsy avy ny fotoana hitendrenao anio. Tetika tonga ny fotoana e. Ery Mosesy ary tsy nitondra. Mosesy kely avy natalina nafatra ny olona e. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy, firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptiana. Zany araka ny tenin'ny Mosesy zany a, de ny Mosesy mangataka volafotsy a, volamena, fitafiana amin'ny Egyptiana. Mba nisy lakarena kely izy teo. Tsy zany nefa riavana fa ilaina koa ireo e. Izy ary tsy mila volamena sy volafotsy sy fitafiana sy sakafo hohanina. Ilaina daholo ireo. Ary tsy be tsy nangataka an'ireo, tsy fahotany ireo. Tsy diso koa Mosesy fa lehilahy Mosesy nge olon'Andriamanitra. Tsy diso Mosesy. Raha miteny tamin'ireo mangatahany ireo. Fa i Miriam kosa nanatombo. Miriam koa nge tondra volamena sy volafotsy. Fa nga riavana nitondra amponga tapaka Miriam dia nahatra. Nga Miriam riavana amponga tapaka ihany netiny. Izy ilay azonao hoanina ngany amponga tapaka. Efa nitondra volamena izy dia nitondra volafotsy izy ohatry ny olona rehetra ihany. Fa ao anaty olona ao zany ianao misy olona manatombo ao e. Mitovy daholo ny entin'ny olona. Koba, vilia fanaovamofo, volamena, volafotsy, fitafiana, eny e. Tondra n'izany daholo ny olona. Fa ny ambonin'izay tsy nisy nitondra amponga tapaka. Miriam sy ny ankizy vavy nitondra an'izany. Tsy fantatra fa iteran'Andriamanitra ao ariana kely ao. Tateteny aminao androany. Ilaina ny amponga tapaka. Ilaina ny fiderana an'Andriamanitra. Efa mba nideran'Andriamanitra tamin'ny amponga tapaka ve ianao riavana? Na dia atao kely ny fiainanao niova fo ianao zany. Efa tsy mpiteny ratsy tsony zao ianao. Efa mpitory teny. Nefa mba namoaka amponga tapaka ve ianao tamin'izany. Ny fiainanareo mianakavy efa saika ny saram-panambadiana ianareo mivady. Fa voavotsy ny fivavahana tanomboka mivavaka ianao raha nabavy dia nomboka lamina eo an-tokantrano. Efa mba namoaka amponga tapaka ve ianao tamin'izany. Mba halavrany an'ity fiderany ity. Lanaky ny aretiny ianao voatriny na 4 million vola laninao teny amin'ireny dokotera sy professeur tamin'ny alalan'ny fanafody isan-karazany sy ny frais d'hospitalisation rehetrarehetra ireny. Mitsahatra zany ankehitriny. Mitsahatra. Tsy mandoha vola amin'izany intsony ianao. Vitatra hoe zany maka rendez-vous amin'ny dokotera isaky mimetsika sy efa fanaonao isam-bolana isa 3 volana. Dia efa fantatry ny ao amin'ny hôpitaly rehetra mihitsy ianao fa tena abone tanteraka mihitsy. Raha nisy baditra nomena dia efa baditra super fan ianao any amin'ny hôpitaly. Dia fanina tokoa. Fa ankehitriny tsy zany ianao. Tao anaty fahantrana lalina nareo menakavy. Zao nitsangana ny fiainanao. Trosa ny mety midiranao fa zao efa ianao ndray no mpampisambotra. Efa namoaka ve ianao amponga tapaka. Misy amintsika olona mamolava teto. Tena mamolava. Ary tena fasala amin'ireny olona tsy manan-kelofany ireny ny paozintsika. Fanovain'ny tenin'Andriamanitra. Efa namoaka amponga tapaka ve ianao. Misy ranabavy zay teny tete sotra n'Andriamanitra izy nahita an'ity fandarana ity. Zange ozy izy efa namoy foy. Tratra naratra koa be zay ranabavy zay. Namoy olona akaiky tena tiany. Efa nivonina ny anary tena.
zany eo izy efa nanary teny dia misy fotoaka sisany ataoko fa teneniko anareo hoy izay ranabavy zay variana ao izy izy fa isaky ny amin'ny alina zany efa tsy manao hoe tsy haiko kokoa ara fanaovana reny hoe atao ahoana ny atonga hoe ho hitan'olona be dia be ty fandarana ty karaha jamby raha tsy efa mba olona 100 ny teo na 200 na 300 mbola nareo ihany nge zao any eo nareo ny voafidy fa zaho izy izy variana isaky ny ariva mahita an'io fandarana io foana dia mba iza ihany ary tete sady mama ao izy izy zaho izy amin'ny te hanary tena mihitsy eto zany olona zany amin'izao fotoana zao tsy teneniko ianarana fa zao izy izy nomboka afaka aloha ny sigara halleloia nalana toroteny enony eto nomboka afaka ny sigara meny toroteny izy tapa-kevitra tampoka ao izy mbola misy atena iny ty fiainako ty ajanoko ty taoko ty tsy misosotoka tsony izy tsy mifoka sigara tsony izy ary tsy vita zany nanomboka nandroso ara-panahy izy dia torotoro fo halleloia lasa torotoro fo amin'ny fivavahana todika amin'izany olona zany zany efa nitory ny amponga tapaka ao ianao avoainy amponga tapaka ao ry havana marary ny fiderana efa teo ihany fa izy Miriam tsy ampy nampiny ny tonkiry miraha ho any Jehovah fa avy indrindra izy soavaly sy mipitaingina azy nariny tany amin'ny ranomasina teneo halleloia verezo ny amponga tapaka fa lehibe Jehovah misy olona ohatr' zany za koa mino fa misy olona ohatr' zany ndikan'izany hoe Miriam zany raha tsy fantatry hoe ilay zanaka tiany avy amin'ny Miriam ny ravana ny voahany zany famonjena ny Israely zany avy amin'ny Miriam mbola kely nge Miriam dia izy no nandeha nanafina ny Mosesy narehefa ny Mosesy teny ambony rano tao anatin'ilay samy fiara kely izy engeny no nanatona ny zanaka vavy ny Farao nanana fahasahiana ny teny hoe dia davina vehivavy Hebreu hitaiza azy Miriam zany tena hoe zanaka tian'Andriamanitra avy amin'ny Miriam ny fitaovana anisan'ny voalohany nampiasain'Andriamanitra satria raha tsy no Miriam tsy ohatran'iny ny fiainan'i Mosesy nefa no nitahian'Andriamanitra namoaka azy zany hoe raha lehibe Mosesy za mitenanao tsy kely Miriam ary tsapany Miriam zany izy tsy nitady doka tamin'izany amin'ny Miriam tena tian'Andriamanitra izy fotoana ataorina atao ohatry ny teny ihany Miriam hoe tena tsy nialina Mosesy nga inao reny ny tenen'Andriamanitra fa marina ngefa tsy Mosesy re tokoa ny tenen'Andriamanitra fa Miriam nge tena ny tenen'Andriamanitra na dia vehivavy ary saingy nanarin'Andriamanitra izy lasa boky izy tsy ratsy zany zanaka tiana nanarina sy faizana fa izy nge zanaka tiana ny dikan'izany hoe Miriam zany fitiavan'Andriamanitra daholo zany fa tsy hoe tsy tiana fa zany tsy zanaka anazy tsy tondra ny amponga tapaka aveliko ray Mosesy raha tsy nitondra fa Miriam nitondra nanomboka teo natokana ho an'ny vehivavy ny fitaovana iny natokana ho an'ny vehivavy iny fitaovana amponga tapaka iny inona moa kodin'ny vehivavy fiangonana ao Baiboly any Apokalypsy any dia fiangonana ny kodin'ny vehivavy misy fiangonana tsy mba makasitraka fitiavan-tanana ao am-piangonana tsy mba makasitraka hira mihetsiketsika ao am-piangonana fa reny le hira fianasapaty reny daholo mampalehelo kely reny daholo ny atao natokana ho an'ny vehivavy natokana ho an'ny fiangonana ny amponga tapaka ry havana ary ny amponga tapaka tsy azo tsy afaka ampiasaina amin'ny hira malahelohelo fa tsy maintsy hira fiderana fanandratana an'Andriamanitra isika dia fiangonan'Andriamanitra koa tsika eto amin'ny fandarana andramoka izao ho hitanareo rapitso fa omentsika sehatra manokana ny fiderana rapitso tsika eo anaty sabata tsy hiraroana tenony ataontsika efa 5 rehefa tsika melony fotoana hira 5 na 4 farafakely ny 4 ny ataontsika mampiona rapitso ny fiderana aoriana ny toroteny halleloia satria nahoana natokana ho an'ny vehivavy ny fitendremany amponga tapaka ianao io manana amponga tapaka nentinao avy ny amponga tapaka ao
avoay to hiderana an'Andriamanitra andaotsika hividiran'Andriamanitra asitsika haingony ngety ohatry izany revana ny olona tian'Andriamanitra rehefa manao zavatra an'Andriamanitra asiana haingony tsy mba taotao foana tsy mba taotao foana ny Abrahama rehefa manao fanatitra izy dia nanikitay aza lahatra ny tsara ny Eli sorona rehefa ny Eli zafady rehefa manao fanatitra izy tony milamina tsara hazo tsara milamina tsara na dia kitay hodorana satria maninona ho an'Andriamanitra Abela rehefa nanatitra zavatra an'Andriamanitra ny tsara indrindra satria ho an'Andriamanitra samy mitondra fiderana teto ihany ny lehilahy rehetrarehetra fa izy Miriam misy fahatsaraina kely rahalahy misy fahatsaraina kely ranadà efa tsara io aloha-pitsika amponga tapaka aizany misy amponga tapaka izy le efa nitondra efa niomanany anao zavatra tsara ho an'Andriamanitra anjaranao androany tena teteny aminao androany avoiny amponga tapaka mananjavatra hiderana an'Andriamanitra ianao io za tsy mino tsy mananjavatra hiderana an'Andriamanitra zany fa za mino fantatro fa manana ianao sitrana tamin'ny aretiny ianao izy zany avotry ny fivavahana ny tokantranonao izy zany lasa mifankatia nareo menakavy nareo mivady izy zany lasa hidiram-bola lasa mety ny fivelomana alleloia ozy le ranabavy zay hoe zaho izy tena fisotoana tiako fisotoana efa ela be mivavaka nanomboka mivavaka ny tany madidin'Andriamanitra izy nomen'Andriamanitra an'izany contrat CDI zany mivady nefa efa ela be izy tsy nahazo an'izany androany teteny aminareo aho tsy Miriam marena no nanana fa tsika rehetra samy nanana nivoaka avy tao amin'ny tany Egypte tsika nitahin'ny tompo tsisy tamitsika avy tany amin'ny fahababoana nivoaka avany ka mbola rovotra akanjo nivoaka avany ka mbola voakapoka mbola voakapoka hatramin'izao voakapoka ny lamosina mbola andevo olon'afaka isika taloha ianao tanaty problème tsy afaka nanantona amin'ny lokanganao arak'ilay Salamo 119 teo nanana nahantona tamin'ny hazo ny lokanganao tsy nanome tsiny Andriamanitra satria ianao ary mbola tany amin'ny tany fahababoana fa ankehitriny tsy babotsony ianao ianao nge efa délivré ianao nge efa délivré angenao sitrana angenao miala taminao nge ny fanaratsy izay nangezanao hatramin'izay inona ny tokony ataonao hideran'Andriamanitra ny olona rehetra ianao tsy mideran'Andriamanitra fotsiny fa avoay mihitsy ny amponga tapaka ary apio mihitsy mitonikira fa tsy bedin'Andriamanitra ianao ny amin'izany tana hoe Erika manana be dia be hideran'Andriamanitra hono izy avoay ny amponga tapaka Erika avoay ny amponga tapaka Erika avoay ny amponga tapaka tsika rehetra misy fotoantsika eto miteny hoe samy ohatra salamy fiderana androany samy mamoaka ny amponga tapakany anaty fiderana hotsarovatsika ao anatin'ny tery ity hotsarovatsika hoe inona Jehovahandriamanitra reto zavatra efa nataonao teo amin'ny fiainako fa tena tsy mety amiko intsony ny tsy hamoaka amponga tapaka amin'izao fotoan'izao fa ho avoakako izany ho voninahitra ny aranao dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ao anatin'ny tery ity raha misy olona izana fahatsapana dia afaka miditra manao appel izy raha tsisy manao appel atao dia hiditra mivavaka tsika ordinazay fa za manetanao jereo tsara ny tonikira lezakany mandikandikany izy ty ila miteny anglisy mantsy izy ty ila miteny anglisy izy ty ila nisan'ny mahakasika ny foko rehefa mba tonga ny fotoana isa maraina matetika andeha hiasa dia atokany ampianara atokany ambony tomobily eny izy ty 10 minitra 10 minitra eo ny trajet ako mankany ampiasana ira anankiray tapitra tsara mihitsy ny ira na ira anankiroa be indrindra tonga any ampiasana dia anisany mba iloko matetika indrindra rehefa mba le avy mata iny ny tompo iny dia izay hoe ahoana moa tsy iterako anao ary lasa tadidiko daholo ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia zahako ny andikandika ny teny anatin'ireny fa andaontsika rehetra moaka amponga tapaka tsy iranetsika akory izy ity fa ira fiderana fankasitrahana an'Andriamanitra alleloia fa ianao kosa afaka mamoaka ny amponga tapaka ianao ndao hideran'Andriamanitra isika sotra mampinona mifidina ny soratra fa manampy anay tsirairay avy io ao ny antirity na ao anatin'ny tirity ary afaka manao appel nareo iny ny anarako iny ny compteko tsy ny groupe zay mary resy any ny afaka mandeha miantso
iny hitanareo soratako anaty commentaire iny misy commentaire anankiroa reny reo ny compte koa afaka atsonareo ho anareo zay zara fahatsapana dia alleluia iny le ira rehefa koa nareo afaka apongatapaka maro anaka mihitsy ozy ny avoaka ho izy ranabavy lina marina zany lina apongatapaka maro anaka alleluia hitahiny tokany itsika rehetra vaventsika eo n'Andriamanitra ny voninahitra Yahweh, you deserve all the
inona zay nalovan'i jesosy satria nalovany zava-dehibe skafony molotao hijeran'andriamanitra avay afonga tapaka ao amena voninahitra halleluia izaratsika fahatsapana voalohany manambavitsika rodinina am'izao fotoana izao anao mpandrosotsika ranabavy rodinina inona ny fahatsapana voarainao androany ranabavy rodinina Haleluya, kami Yesus Pastora, kami Yesus Kot, kami Yesus tena mahakasika be ny tenin'Andriamanitra Pastora, mikasika hoe fiderana. Zaho moa hiazana sy mahay mihira, fampaleka zany mahakasika zany le teny hoe rehefa tesy ty fandaharana ty dia tena lasa banga be ny fiaina ary rehefa tesako misy ao dia tena banga be. Tamin'ny fotoana 2020 zany ava malala dia tanaky tsy nahita ity fandaharana ty tamin'ny fotoana izay no tsisy pisy ary nandalo koa covid tamin'ny fotoana izay dia tena nandalo banga be zaho ary atao ampoko dia le hira hoe mangety tahitanao Jesosy iny foana anatin'ny foko ary sady mivavaka mihaino hira foana atena nahatapako hoe tsy mihaino hiran'izao tontolo zao rehefa tonga taton'i Jesosy dia hira fiderana foana inoika isan'andro isan'andro tena tonga fikitra amin'ny fandresena iava-malala ny fiderana manana ny tanin'Andriamanitra ary miderana mankalazazy dia makasitra Pastora amin'izao fitenenina zao dia mahereza daholo fomba satsireniary amin'ilay halleluia mankasitraka indrindrananavavy rodinina asika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ve ndao ampandrosotsika ny manaraka izara fahatsapana ndao ampandrosotsika indray rahalahantsika tojo Mikaela tojo sy Jesosy mandrakizay inona ny fahatsapana tojo ary amin'ity androany ity Jesosy daholo tika rehetra naty zavatra nahakasika anany epeko Miriama hoe ny olona tokondra sakafo mitondra volamena volafotsy ny kioba volena sy ny sisa fa inazy no entiny any kosa aloka izy kosa mba hisakafo ihany fa ny tena nahafinaritra hoe nanana telo izy hoe mitondra aponga tapaka satria teran'Andriamanitra ny afara mbola tsy fantany ambo ino fa efa fantany hoe misy fiderana na fandresena fa misy fiderana dia nakasika fiderana toepony ty mitoeran'Andriamanitra dia tena nahafinaritra sasapina tokotrany halleluia na Jesosy tao halleluia mankasitraka ny rahalatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay mbola misy ve raha tsy misy tsony dia hivavaka itsika hivavaka avy antrantsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity dia avy eo hiditra ny ranabavitsika hivavaka ho an'ny firenena misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoanano ity tena mankasitraka Jesosy satria tena tsapana hoe kasika ny tetondrainao tamin'ity androany ity eny Jesosy zay koa mba hitondra ny amponga tapaka mampianatra anay ianao androandry mba hitondranay ny amponga tapaka Andriamanitra hoentinay zany Jesosy androany hoentinay zany androandry avoakanay efa nentinay avy any Egypta Jehovah ary fotoana zao amoahanay an'izany fotoana zao Jehovah Andriamanitra amoahanay ny amponga tapaka hiderana anao ny amin'izay rehetra nataonao tsy takatry ny saina ary tsy ampy hitanay fa tsy ampy raha fiderana tsotra fa tsy maintsy ampianay ny tononkira maintsy ho valinay ireo tononkira ny Mosesy sy ny lehilahy rehetrarehetra ary ho arahanay doboka ponga tapaka arak'izay tsara indrindra raha ty aminay satria melika an'izany ianao Andriamanitra
lehibe ange Jehova ny zavatra nataonao e. Olona afaka ange zay Jehova ankehitriny e. Menao fiainam-baovao ange zay Jehova. Tahinao ange ny fiainanay e. Niadana ange zay manana anao Andriamanitra e. Tsy manan-java mahory ary tsy ory zava-tsoa. Ahoana ny tsy hamohana any amponga tapaka. Ahoana zay no hira fidirana fotsiny amin'izao tsy maintsy ampiarahana amin'ny amponga tapaka. Ary raha mbola veronena koa zay tsy maintsy hanandratra anao. Itsory vavolombelona hanambara ny fahatsaranao hoe retany ren-danitra. Tsy ho ataonay amin'ny fo manginginy zany. Fa tsy maintsy hitondranay amponga tapaka fa mahavitana ny Andriamanitray. Mahavita ny fiainanay ny Andriamanitray. Misaotra Jehova Andriamanitra. Io izay rehetrarehetra ity fandarina ity, raha mbola eto koa ity fandarina ity. Raha mbola velonaina koa zay menao hery tanjaka fahasalamana, menao fofinaina mahavelona dia avoakana ny amponga tapaka. Tsy mbanao zavatra tsotsotra fa ezaka foana ny ampiaraka ny fiderananao amin'ny amponga tapaka, amin'ilay feo tsara indrindra, satria tsy mba zavatra ratsy, tsisy naderay aza ratsy nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, fa tsara avokoa. Mendrika ianao raha mba hamohany ny amponga tapaka tsara feo, tena fiderana, tena mirindra, entinay hanomezam-boninahitra anao. Raiso Jehova Andriamanitra fa vokatry ny fonay. Tsy tanteraka izahay. Miriam koa dia tsy tanteraka Jehova. Zany natonga azy nataonao boka mihitsy, nefa namindra fo taminy ianao. Tsisy tanteraka izay naderay azy. Ahakasitrao Jehova Andriamanitra, reto amponga tapaka mivoaka entina hiderananao amin'ity androany ity. Manomboka eto izay dia olom-piderana. Manomboka eto izay dia tena olona tena tsy maintsy mideranao. Na inona eo anoloanay ny zavatra fantatray dia zao, efa ny tsara indrindra nataonao Andriamanitra nanoakana eto amin'ny tany Egipta, ka hanome voninahitra anao foan'izay. Avoakana ny amponga tapaka, hideranao zahay, anisy toerana ho an'ny fiderana, fa tsapanay fa tena tianao tokoa zany zavatra nataon'ny Miriam zany. Misaotra Jesosy marana. Da io ny teny izay voatory teto androany mba aniry any am-pony tsirairay avy. Aza veranao voatsaingiko ny voronam-piaza tompo, fa okaniry avy zato eny tsy manapatapelana anatin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabatana angatana izany babaka izany. Halleluia. Amen. Ampandrosotsika na amin'izao fotoana izao nanabavintsika iaina hivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo ara nabavy iaina. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy rehetrarehetra miaraka hivavaka isika anarana ny fotoana. Jehova Andriamanitra io dia ranao tokoa izahay amin'izao fotoana izao. Tena tsy mankalaza anao izay satria totosa indray ny fandarana tety tamin'ity avy ety. Tsy hainay ny tsy hisaotra anao Jehova satria lehibe tokoa ianao. Zavatra mahagaga foana nataonao amin'ny fiainanay ary androany izay dia tena anandratra fisaorana ho anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra anao ny amin'ny herinandro iny, misaotra anao ny amin'ny fiainanay, misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho. Indrindra fa misaotra anao zay Jesosy satria nomenao an'izao fandarana izao zay mbola ahafahanay mifandray aminao isan'andro tsy tapaka Jehova, ary mankasitraka anao zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika anay eto ho an'ny pastera mivady, ny mpikambana rehetrarehetra. Jesosy malaza izay manatotosa an'izao fandarana izao, ary misaotra anao koa zay ny amin'ny mpijery, ny amin'ny mpiaino, ny amin'ny mpanaraka isan'andro tsy tapaka Jehova, dia ho tahinao manokana ne izy ireny Jesosy. Mino Jesosy fa manana fiderana ho anao koa izy ireny amin'izao fotoana izao. Mino fa tena hoe misaotra anao koa izy ireny amin'izao fotoana izao Jesosy, noho ny amin'ny zavatra lehibe izay ataonao aminay. Mankasitraka Jehova malala ho anao irery ihany ny voninahitra Jesosy. Ary ankehitriny izay dia misaotra manokana koa ny firenenay. Androany Jesosy malala dia tsy hangataka zavatra aminao Jesosy, fa tena hoe hidera hisaotra satria matoa ny firenenay Jesosy mbola ao dia mbola noho ny famindraponao zany, mbola tsy ringana Jesosy, ekena Jesosy fa mandalo ady, tena mandalo zava-tsarotra Jesosy, ary tsy mitsahatra ny mitotongana Jesosy malalo. Fa androany Jesosy dia mbola hisaotra anao zay satria mbola famindraponao mbola hijorony. Misaotra anao zay ny amin'ny fianakavianay, misaotra anao zay ny amin'ny namanay, misaotra anao zay ny amin'ireo malagasy rehetra Jesosy, satria ianao no manome hery anazy, ianao no mbola manome tanjaka herin-tsaina ho an'izy ireo Jesosy, satria raha ny amafy ny fiainana Madagasikara ny jerevana dia tokony tsy hazakana izany ny olona, fa mbola ianao no mitazona an'izy ireny, ianao Jesosy no mampahery anazy ireny. Dia tena mankasitraka mideranao zay tompo malalo, anao nge firenena io, anao nge malagasy rehetrarehetra, adidinao nge izy ireo Jehova malala. Tena apetraka eo ampelantananao Jehova, apetraka eo ampelantananao ny momba an'izany firenena izany. Fa raha izay Jesosy amin'ny tena hisaotra anao, raha izay Jesosy dia tsy mahavita inino izay Jesosy malala,
fa ianao rery ihany tompo malalo, ianao rery ihany no afaka hanovana izany firenena izany. Jesosy adidinao tompo malala ary mamindrafo Jesosy mamindrafo amin'ny firenena io Andriamanitra, dia mba jereo Jesosy ny olo-marina, jereo Jesosy ireo olona izay tena mijoro, jereo Jesosy ireo olona izay tena mitera sy mankalaza anao, jereo Jesosy ireo olona izay tena manaraka ny tenao Jesosy dia aokany Jesosy izy ireny mba tena hoarova anao ary ataonao fitaovana Jesosy hampitana ny anaranao, ataonao fitaovana Jesosy malala tena hoe ampiovany ny malagasy Jesosy dia apetraka ampelantananao Jesosy zao alina zao, mankasitraka anao zay amin'ny fanatrianao, mankasitraka anao zay Jesosy fa miaino anay ianao, atanatrika anay teky ianao ary mifafaka izay nasandatra Jesosy dia hoanitra mampofana mankasitrahanao anay izany Jesosy dia ianao ny niaro anay tsirairay avy indray amin'ny alina ity, mangataka ny anjelinao izay mba hitombo manodidina anay ary ho an'ireo izay mbola miasa dia ianao hanome hery anazy, an'ireo izay mbola hanao ny adidy aman'andraikitra dia ianao Jesosy no hiaro an'izy ireny. Voninahitra ho anao rerany Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra an'izandry atsika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay nentiny teto izay dia misaotra antsika rehetra koa tonga niarika teto fa tapitreto ny fandarantsika raha mbola sika ny aminao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velinana soamantsara dolontsika dia rehefa avy eo antsika rapitso maraintsika dia efa hiaraka eto amin'ny sivy maraina fotoanantsika eto miaraka amin'ny rala Jonathan sy rala Tojo amin'ny commencement kila sy famotinana ny toroteny amin'ny sivy maraina aorianan'izay amin'ny folo sasany any amin'ny 12 latsaka dia lancena ny Zoom izay te hiaraka anao sabata aminay, te hiaraka anao commencement sabata aminay manomboka amin'ny 12 tsika manao an'izay ao anaty Zoom manatanterahantsika an'izay dia avy eo moa tsika amin'ny roa sasany dia mioneto indray anaty live ny fitombavaka miaraka amin'ny mampionina fidirana sy fiankovana sy ny toroteny izay miaraka amiko dia tahiny tompo manoloka mametrika rehetrarehetra dia samy mahery daholo akiradio.radio 12345.com afahanao meno nonjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy toroteny isaky ny adiny telo amin'ny 2:7 maraina amin'ny 2:7 samy tahiny tompo daholo akiradio.radio 12345.com. Alleluia. Amen. Misaotra anareo naritra ny hatramin'ny